Tsy mitsahatra manao asa sokosany Brasserie Star amin'ny alalan'ny fanomezana fanampina ho an'ny hôpitalin'ny ankizy etsy Tsaralalàna. Hita ho afa-pahasahiranana tokoa ity toeram-pitsaboana ity, vokatry ny fifanampiana misy eo amin'ny Brasserie Star ary afa-po ihany koa ny hôpitaly ao anatin'izany fandraisana ny fanampina izany. Hatramin'ny taona 2024 dia nanolotra tavoahangy madio au viva 10 centilitra misy 100 isam-bolana ny hôpitalin'ny ankizy eto Tsaralalàna ny Brasserie Star. Ankizy misy 503 voateraka hatramin'ny 410 taona isa-taona miditra ao amin'ny hôpitalin'ny ankizy eto Tsaralalàna no mahazo tombontsoa amin'izany fanomezana Star zany, izay mitetina 5 tapitrisa ariary. Nanamafy ny fandraisana anjarany amin'ny fanampina ny hôpitalin'ny ankizy. Araka izany au viva ny talata lasa teo. Ny au viva ny tena ampiasaina misy an'ilay soratra kely hoe convient à l'enfant iny dia anararaoto kely fotsiny hoe tena mety amin'ny ankizy kely ny au viva satria faiblement minéralisé ilay izy, izany hoe ambany be ny tahana minéraly ao anatin'ilay izy. Tsy misy olana natahorana amin'ny fahasalaman'ny ankizy kely fa mety tsara. Mameno ny filan'ny hôpitaly ny fanampiana avy amin'ny Star. Antoky ny fahasalamana ho an'ireo ankizy tokoa mantsy ny fisotroana rano madio araka ny nambaran'ny tompona ndraikitra ao amin'ny hôpitalin'ny ankizy. Ampiasaina ihany koa ny au viva hidilevanay, izany hoe ampiarahana koa amin'ny ronono artificiel ho an'ny zaza izay tena tsy afaka nonono amin'ireny. Fantatsika fa 0 à 6 mois dia tsy maintsy nono ireny no mena. Fa matoa izay mampiasa an'ilay ronono artificiel dia tena tsy afaka inono amin'ireny ilay zaza fa marary mafy. Amin'izao vanim-potoana ririnina izao dia mahatratra 10 isan'andro ireo zaza miditra ao amin'ny hôpitalin'ny ankizy eto Tsaralalàna. Ny fahasepoirana sy ny aretim-pivalana no tena mahazo azy ireo amin'ny ankapobeny. Isan'ireo aretina 5 voalohany mitarika fahafatesana ho an'ny zaza, 2 hatramin'ny 9 volana tokoa ireo voalaza ireo.